mianatra eo tongotrao. Miderahany Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrampony. Miderahana Andriamanitra avy indrindra fa mandrakizay ny famindrampony. Miderahany tompony tompo fa mandrakizay ny famindrampony. Iaraka hira ny hira fiderana fa 7:20 isika. Hira fa 7:20 mitondra ny lohateny hoe Asandrato ny Hosana. Iaraka anondrika ny lohantsika ary isika iaraka iombom-bavaka. Rainay izay any an-danitra, ho masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao. Midera sy mankalaza ny anaranao indray izay amin'ity sabata ity. Nomenao tombonandro izay fofinaina, fahasalamana ihany koa, ka tojo soamantsara amin'izany andro hiderananao izany. Mamelana elokay nefa, diovy amin'ny rahanao izay, mba ho afaka avokoa ireo sakana sy hevitra mampisaraka anay aminao mandritra ity sabata ity. Mino izahay fa omba ny tsirairay avy ianao hanome fifaliana ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia efa miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray, tratra ity sabata mahafinaritra ity. Ny fandriana dia ho feno fifaliana isika, feno fitahiana ihany koa mandritra izany sabata izany. Dia ho fanohizantsika ny fiarahana ary dia andeha saina ianao anaraka ny tatitra maneran-tany. Tapa-kevitra ny hianatra teny anglisy Nang. Ka rehefa nisokatra ny fitoerana adventista fianarana teny pirenena vahiny teo amin'ny tanàna nisy azy any avaratry Laos, dia fantany fa fomba iray fanararoatra izany mba hianarana. Koa dia nametraka tanjona izy hoe hianatra voambolana 100 isan'andro. Tena tsy mbola nahay teny anglisy mihitsy Nang na ny kely azy, nefa rehefa niezaka mafy izy dia vetivety dia nahazo izany fiteny izany. Nanatrika ny fianarana izy sady nampiatra izany ihany koa mandrapa hoe na hainy teny tsara sy mazava azy. Ilay fahaizany teny anglisy dia nanampy azy avy eo mba ho afaka handrado fianarana indray tao amin'ny Université Adventiste Thaïlande. Ny lalam-piofanana fanabeazana sy psikolojia moa ny anarany, ankehitriny ao amin'ny université iraisam-pirenena any Asia Pasifika Atsimo.
Ny fitoerana advantista fianarana teny pirenena dia tsy hoe nahafahan'ny hianatra ny teny anglisy fotsiny fa nanome fahafahana azy hianatra ny hafantatra an' Jesosy ihany koa. Nangy sy ny reny no anisan'ireo olona nitandrina ny sabata voalohany. Tany am-piandohana dia olona fito-monja no nivory tao amina trano kely. Ankehitriny dia efa mihoatra ny 100 izy ireo ny tonga mivavaka isan-kerinandro ary toy ireo olona rehetra ao dia nanolotra ny finoan'i Jesosy ihany koa nangy sy ny reny. Tamin'ny taona 2024 ny ampany fanatitra ny sabata 17 dia nanampy tamin'ny fanitarana ilay fitoeram-pianarana teny pirenena vahiny. Tena fitahiana ho an'ireo mpianatra ampolony izany, toa nangy izay nahita lalana hafa indray avy eo. Androany dia manana fahafahany indray ianao hanome anjara birikinao amin'ny fanorenana sekoly vaovao any Laos amin'ny alalan'ny fanatitra sabata 17. Misy ampahana toerana ny Laos izay tena sarotra tokoa ny mamaky ilay azy. Tamin'ny 1797 ny pastora Dikols sy ny vady aman-janany dia nipetraka tao amin'ny tanànany Longnamta mba hizaran'i Jesosy tamin'ireo mponina Lao. Niasa nandritra ny 9 taona tao izy ireo, avy eo nefa tsy maintsy nandositra rehefa tonga ny ady. Tsy maintsy namela ho ireo mpino izay atao hoe mbola zaza vao tamin'ny finoana izy ireo. Ankehitriny dia olona iray monja sisa ny advantista ao amin'ilay tanàna. Any avaratry ny firenena no misy any Longnamta ary lasa toerana strategjika izy io satria toy ny varavarana idirana ny Chine. Ny fisian'ny advantista any dia mety hanampy ny mponina androso kokoa tahaka ny fandrosoan'ny tanàna. Ny mision'ny advantista any Laos dia manana tetikasa fanorenana sekoly ambaratonga fototra eto ary manantena ny fanohananao izy ireo mifanatitra manoka ny sabata 17 androany mba ahafahan'izany sekoly vaovao izany asa ho an'ny fiarahamonina. Raha sitrakao, toany ny asa any amin'izany faritra izany mandray sanjara. Misaotra amin'ny fanoloranao ny fanatitra sabata 17. Tonga eo amin'ny fotoanany zaza minono indraytsika zao. Efa mamarana ny lesontsika amin'ity androany ity satria efa tapitra indray ny 3 volana. Dia amerina ny lesona fahatelontsika fa andao araka ny masatra dia efa ampiaraham-pandraytsika dia efa afaka. Efa vonona daholo veloha ny ankizy kely rehetrarehetra ny zaza minono. Ao maka toerana tsara fa amerina lesontsika. Dia efa ampiaraham-pary. 1, 2, 3. Manaona falita faona raha vao mahitanao manaona ianao manaona tompoko salama tsara eny ary. Dalotsika ry vavaka kambana ny tanana ahondrika ny loha akipy ny maso. Misaotra anao zay Jesosy fa manam-potoana indray amerina lesona. Taio zahay mba zaza endry mahay mihaino tsara ary zaza mpangatò. Misaotra Jesosy malalo. Amen.
eny ary lesona fahafiry moantsika zao efa mamarana lesona fahatelo lesona fahatelo lohateny lehibe amin'ity lesona ity de hoe vahiny nitondra fahasalamana lesona fahatelo lohateny ilay zazakely zanak sara efa mahay daholo ny ankizy kely bravo fa efa mahay tsy anjery miara-mamerina isa roa telo mifankatiava ianareo mifankatiava ianareo averina farany hoe lesona fahatelo ilay zazakely zanak sara tsy anjery mifankatiava ianareo zay zany ny lesona amin'ity telo volana ity amin'ity sabata ity efa henontsika fa i Abrahama rakizy de lehilahy endry matahotra an'Andriamanitra malemy fanahy ary tena mahay mpankatoa i Abrahama sy Sara rakizy tsy nety niteraka izy fa efa antitra be Sara efa antitra be Abrahama vao nitenen'Andriamanitra hoe hananjanaka amin'izay ianareo talohan'izay de efa nitenenina foana hoe ho firenena lehibe ny taranakao tamin'ny Abrahama fa tsy nety tanteraka izany teto ary rakizy nisy vahiny tonga tao amin'ny Abrahama sy Sara inona ny tenenindreo vahin'ireo i Abrahama hiteraka ianareo na de efa antitra aza de nankatoraka izy Abrahama nanaiky fa Sara saika tsy anaiky satria efa antitra loatra hony izy tsy afaka miteraka kanefa no tanterahin'Andriamanitra ny teny fikasana nanina hoe no tanterahin'Andriamanitra ny teny fikasana nataon'Andriamanitra nanana zazakely i Sara bevoka aloha izy de rehefa elaela teraka ny zazakely de afaka nitrotro zazakely faly rakizy i Sara sambatra be izy satria nahazo zazakely salama izy fa nanana zazakely izy ary nataony anaran'le zazakely Isaka iza hoe ny anaran'le zazakely Isaka faly rakizy Abrahama vao maika nampifankatia azy sy Sara vadiny ny fananany an'ilay zazakely zay natonga ny tsenjerintsika manao hoe mifankatiava ianareo aokontsika hifankatia satria Andriamanitra de manampy atsika manome atsika zavatra tsara mandrakariva mahatonga atsika hifankatia mifankatia amin'ny olona rehetrarehetra namatsika de tia an'Andriamanitra ihany koa satria Andriamanitra efa tia antsika aokaritsika hifankatia satria Andriamanitra de mikarakara atsika manome atsika fifaliana manome atsika fahasalamana manome atsika ny zavatra izay ilaitsika tsara rakizy ny lesitsika aokaritsika hifankatia de iaino mandrakariva ny tenin'Andriamanitra hianatra mandrakariva ny tenin'Andriamanitra zay zany lesitsika tamin'ity volana ity lesona fahatelo averintsika farany hoe lohateny ilay zazakely zanak Sara tsy anjery mifankatiava ianareo eny ary te ndeha ary ho faranatsika indray ny fotoana amin'ny fanaovana hira veloma de hivavaka tsika ao ary tia mifanao veloma 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 tia mifanao veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko de ary akambana an-tanana ahondrika aloha akepy ny maso misaotra anao zay Jesosy fa mikarakara anay mandrakariva ianao manome anay izay ilainay ary ampianarinao mandrakariva izahay mba hifankatia misaotra Jesosy malalo amen eny ary amin'ny herinindray zany efa lesona voalohany de lesona vaovao
tsara be indray a no omenantsika fa mandra-piona indray ary a fa mbola eo ihany aloha fa mbola misy lesony zoky a dia mbola misy lesony dada sineny a rehefa aveo. Veloma rakizy, veloma tompoko. Manahoana daholo isika rakizy, faly indray ny tenako tafaraka aminareo amin'izao sabata mahafinaritra izao. Hiaraka eto hamarana ny 3 volana isika dia hamarana ny lesona izay nianarantsika nandritra ny 3 volana. Anisan'ny nianarantsika tamin'izany ny tantaran'ny Jona, ka dia hamarana ny tantaran'ny Jona izany isika androany. Ny lohahevitra fahatelo amby folo iaho no iarahantsika mamerina eto izay manao hoe lesona avy amin'ny kakana. Ahoana tsara hoe lesona avy amin'ny kakana. Ny andalan-teny natao tsy anjery dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany. Jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany. Endre manahoana ny fitiavana nasehon'ny ray antsika dia ny antsoiny antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Andenge ho averiny endre manahoana ny fitiavana nasehon'ny ray antsika dia ny antsoiny antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany. Anisan'ny mpaminany rakizy sy iraka izay niran'Andriamanitra i Jona ary nahita fahombiazana indroa sesy teo amin'ny fiainany. Izay voalazan'ny tantara dia tsy inona izany fa rehefa niaraka tamin'ilay tatsambo izy dia nanaiky an'Andriamanitra ireo tatsambo izay niaraka taminy. Rehefa avy eo dia nasen'Andriamanitra anakay sy Jona nakany Ninive indray izy, ka rehefa nitory sy nanambara ny hafatr'Andriamanitra tamin'ny mponina tao Ninive izy dia mba fantatra moa fa nisy olona maro dia maro niovafo an'Andriamanitra. Nahatratra teo amin'ny nanodidina izany izany hoe mihoatra ny 2,000 sy 1 hetsy ange ny olona izay nanolo-tena ho an'Andriamanitra tamin'izay fotoan'izay vokatry ny asa izay nataon'izy ary nataony Jona rehefa nanaiky akato an'Andriamanitra izy. Indrisy anefa rakizy fa dia tsy nahatsiaro sambatra tsy faly akory Jona rehefa nahita an'ireto olona be da be izay nanolo-tena ho an'Andriamanitra ireto. Ka vokatr'izay tsy fahafaliana tao anatin'ny Jona izay rakizy dia nampiasa ny tanatanamanga sy ny kakan'Andriamanitra mba hampianatra ny Jona lesona momba ny famotrampo, momba ny fangorana, momba ny fahakalazana sy hoe tokony faly ny olona rehefa misy olona izay maninona manolo-tena manaiky hiditra ho isan'ny fianakavian'Andriamanitra. Izany hoe tsy tokony ho titena izany isika fa dia nampianarin'ny kakana sy ny tanatanamanga i Jona an'izany lesona mahafinaritra izany. Ka ankehitriny ary raha mamarana ny 3 volana isika dia tsarovy fa hampianarin'Andriamanitra isika fa fifaliana tokoa rakizy no an'ny olona anankiray izay manolo-tena ho an'Andriamanitra ary tsy latsa-danja amin'izany fa isika koa dia tokony ho faly rehefa misy olona hafa izany manaiky hiditra ho amin'ny fianakavian'Andriamanitra, vonona akato sy hanaja ny tenin'Andriamanitra, vonona hanompo an'Andriamanitra ary vonona hifampitantana ho aiza ho any an-danitra. Ka dia izao ary mampianatra antsika tahaka ny Jona koa izany ny kakana dia handray lesontsika fa tokony ho faly mandrakariva izantsika rakizy rehefa misy olona manaiky hanolo-tena ho an'Andriamanitra. Ka dia andehantsika hazoto ny asa andehantsika hakato an'Andriamanitra dia hisara ny fitiavany amin'ny hafa mba ho be da be ireo olona izay manolo-tena hiditra eo amin'ny fianakavian'Andriamanitra. Dia izaho sy ianao ho anisan'ny fianakavian'Andriamanitra koa dia ireo olona rehetra izay efa nerasera amintsika koa rakizy dia hoentsika mbavaka mba ho anisan'izany. Dia Jesosy hitanao manokana izay ny lohahevitrintsika manasanao hazoto indray hanaraka ny lohahevitrintsika amin'ny 3 volana manaraka. Dia mirary sabata feno fitahiana ho anao veloma daholo. Miaraba ny tanora zandry indray ary
Amin'ity an'ity dia amerina ny lesona fahatelo ambin'ny folo isika, ary izay no mamarana ny 3 volana voalohany. Iaraka amerina isika, minao fa efa mahay daholo lohateny sy ny tsy anjery a. Ndao iaraka re. Tsy andry izay ilazana. Tsy anjery dia hoy Jesosy taminy, aza matahotra fa mandeha ana ka saovy makany Galilea ny rahalahiko fa any no ahitany ahy. Matio 7:20, 10:10. Mahafinaritra fa mahay ny tsy anjery sy ny lohateny ny tanora zandry ny tsirairay. Andeha ary ho fitiantsika indray hoe inona indray ny anarantsika nandritra ny herinandro tao anatin'izay leson'izay. Inona ny fampiarana andeha ho ataontsika ihany koa. Tao anatin'iny lesona fahatelo ambin'ny folo iny dia nahita karazana olona 3 isika, tokony olona 3 nandray ny vaovao ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty. Ny voalohany tamin'izany izay nanatrika sy nahita mihitsy ny herin'i Jesosy sy ny voany avy tao anatin'ny fasana dia tsy izany fa ireo miaramila izay nasena ny ambina ny fasana. Hitan'ny zareo ny tany ny ovitrovotra, ny fahazavana lehibe ny nivoahan'i Jesosy tao sy ilay anjely mazava be izay nanelatselatra ka nahatonga an'izy ireo torana. Nitondra tahotra ho an'izy ireo izany. Raha ny tena izy dia vaovao mahafaly ny tsanganan Jesosy tamin'ny maty, fa ho an'ireto miaramila ireto kosa dia tsy nahafaly azy izany satria niantoka ny ainy izany. Nanjary natahotra ny ho an'ny ainy izy satria tsy navita tsara ny asany, fotsitra izay nasena nambesany. Tamin'ny tahotra sy ny ovitra tanteraka no nandehanan'izy ireo nilaza ny vaovao tany an-tanàna. Ny karazana olona faharoa na ny tokony olona faharoa izay nandray voalohany an'ity vaovao mahafaly ity dia ireo vehivavy izay nandeha nakany amin'ny fasana vao maraina tamin'iny andro alahady iny mba hieritreritra hoe hanositra menaka ny fatin'i Jesosy, hanositra zava-manitra ihany koa satria izany ny fomba tamin'izany fotoana izany. Rehefa tonga teo izy dia efa nahita fa efa nisokatra ny fasana ary nahita anjely ihany koa izy ireo. Tsy nahita ny voahan'i Jesosy tao izy fa nahita ny anjely izay namirapiratra teo amin'ilay toerana ary io anjely io no nilaza tamin'ny zareo fa efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Natahotra izy tamin'ny voalohany kanefa faly izy satria velona indray ny tompony ary midika famonjena izany. Tamin'ny fifaliana no niazakazahana izy ireo nandeha nakany an-tanàna nilaza ny vaovao mahafaly tamin'ireo namany. Any tokony olona fahatelo izay hitantsika nandritra ny herinandro dia ireo mpianatra roalahy izay andeha hody tany Emosy. Rehefa nandeha izy ireo dia Jesosy mihitsy niaraka taminy fa sainga tsy fantany. Fa teo am-pisakafoanana vao nahiratra ny mason'izy ireo hoe ay Jesosy ity niresaka taminy, ay Jesosy ity nanambara taminy mahakasika ny soratra masina sy ny mahakasika ny hafatesany mihitsy. Vaovao lehibe ho an'izy ireo izany ary vaovao mahafaly fa nitsangana tamin'ny maty ilay Mesia. Hafaliana no nandraisan zareo izany. Tsy mba nieritreritra intsony izy hoe alina ny andro mampidi-doza ny lalana mbola lavitra be fa niverina nakany Jerosalema izy ilaza n'ilay vaovao mahafaly. Fanontaniana vetrany, iza amin'ireo antokony olona ireo no mety hisy anao? Satria ny vaovao mahafaly mahakasika ny fitsanganan Jesosy dia vaovao mahafaly ho antsika ihany koa satria azo antoka ny famonjena, azo antoka ny hamerenana antsika amin'ny laony indray miaraka amin'i Jesosy any amin'ny fiainana mandrakizay. Vaovao mahafaly izany. Sa tsy vaovao mahafaly ho anao? Iza amin'ireo antokony olona ireo no misy anao? Ary raha vaovao mahafaly ho anao ilay izy nampientanentana anao ve ny andeha hizaran'izany amin'ny hafa? Iza ny voalohany tianao hizarana azy? Ny ankohonanao, ny namanao, sa ny manodidina anao? Fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe andeha hizaran'izany vaovao mahafaly izany. Ny lohahevitra ny anarantsika izany dia nampahafantatra antsika fa ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty dia filazantsara sy vaovao mahafaly izay mampientanentana tokoa
ary nanampy atsika ahafantatra fa ilaina dia ilaina ny mizaran'izany amin'ny hafa. Ary indrindraindrindra nanampy atsika hanapa-kevitra hoe dia nizao, dia ny mbola tsy tara dia andeha hozaraina amin'ny hafa izany mba hitondra famonjena ho an'ny hafa ihany koa. Mino fa andray fanapahan-kevitra tsara indray isika tanora ny amin'izay vaovao mahafaly izay. Dia mirary soa atsika amin'ny manaraka indray. Faly miarabany tanora mantoanto rehetra indray natratra izao fotoana izao. Fotoana izay hamerenantsika ny lesona 17 izay lesona farany amin'ity 3 volana ity. Ny lohatenin'ny lesontsika dia ny hoe olona mahery fo ianao. Ny tsenjery dia izay hitantsika tao amin'ny Matio 5:12 andeha rahantsika mamerina izany. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Mazava be ny tiany tsenjery ho lazaina. Aoka hazava eo mason'ny olona ny fahazavanareo, fa rehefa mazava eo mason'ny olona ny fahazavanareo ary mahita ny asa soa ataonareo ny olona dia hankalaza ihany koa ny rainareo izay any an-danitra. Dia mipetraka ny fanontaniana amin'ny lohateny hoe olona mahery fo ianao. Tany Ekosy no niseho ny tantara. Nisy rangahy iray avy nanao fitoriana dimisionera tany amin'ny faritra Afrika izy. Ary rehefa niverina izy dia nanantena anentana tao amin'ny fiangonana izay nisy azy mba hitaona olona ihany koa mba ho any Afrika mba hanampy azy amin'ny dimisionera izay atao. Kivy izy anefa satria vehivavy daholo ny tao amin'ny fiangonana fa zazalahy iray ihany no tery amin'ny taforana ary diso fanantenana izy tamin'izay fotoana izay satria tsy nisy olona afaka maly ny antsony. Nalefa ny any nefa ny antsona izany na tsy izany. Ary ny zavatra nahagaga dia ity. Rehefa nandeha ny fotoana dia ilay zazalahy kely izay toa ohatrany tsy nilaina akory io zazalahy io no lasa mpitory na fana fo indrindra na hery fo indrindra tany amin'ny faritra Afrika. Tsy izy izany fa i David Livingstone ary maro no niova fo noho izany lehilahy izany. Andriamanitra dia nanome talenta ny tsirairay avy ary ianareo tanora mantoanto dia manana n'izany talenta izany sy manana fanomezam-pahasoavana ihany koa izay omen'Andriamanitra anareo. Jesosy fony tetỳ tany dia nampiasa n'izany talenta sy fanomezam-pahasoavana izany mba hitariana ny hafa hanaraka azy. Dia isika ihany koa izany satria isika manaraka ny ohatra na mipetraka Jesosy dia ilainy isika mampiasa ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana. Manana hery isika ao anatintsika ao amin'ny maha-tanorantsika dia ilaina ny mampiasa an'izany hery izany ho amin'ny asan'Andriamanitra. Indraindray toa tsy tsapantsika hoe manana hery tsika, mafana fotsika, mety hoe mahery fo isika kanefa Andriamanitra dia manana fijery manokana ny aminao. Hitany fa manana ny maha-izy azy ianao ary mangataka anao izy mba ho mpiara-miasa aminy. Raha manaiky izany fiara-miasa izany ianao dia azony atao ny mampiasa anao. Ao amin'ny Baiboly ao dia misy tantaran'olona maromaro ary anisan'izany ny ao amin'ny Hebreo 1:20 izay miresaka olona mahery fo maromaro noho ny finoana izy ireo. Ianao ihany koa dia afaka ny fanampin'izy ireo. Tao anaty lesona ihany koa tsika dia nahita an'ilay lehilahy iray, tsy izy izany fa i Gideona. Gideona dia niafinafina izy satria toa tsy nanana na izy azy ny fianakaviany. Kanefa Andriamanitra dia nahita azy fa manana hery azo ampiasaina i Gideona ka dia niantso an'i Gideona izy ary namaly an'izany antso izany Gideona ka lasa mpandresy ny fireneny. Ianao ihany koa ry tanora mantoanto dia manasa anao Andriamanitra mba ho mpiara-miasa aminy ianao ho amin'ilay fanjakana ilaza ny fitiavany amin'ny rehetra dia arak'ilay tsenjery hoe hanao soa amin'ny hafa, ankalazan'Andriamanitra ilay raintsika ireo izay mahita ny soa izay ataonao sy ny fahazavana izay asehonao eo amin'izao tontolo izao. Andriamanitra ny ahitahanao ry tanora mantoanto ka hanome hery anao mba ho mahery fo ianao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Dia manome hery anareo ary mahereza indrindra ary aoka
afanafoan'ny tompo ane anareo velome. dia faly miarabantsika zatovy namana rehetra indray amin'nyity sabata ity ary manofahofatanana ao antsika rehetra zay mahita sary a noho izao fifaliana miaraka amintsika izao a tratra ny sabata akoatra ny hoe fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra. Telo volana sady zay ny lasa niaraka nandinika soratra masina teto isika fa ny tena mipetraka dia izao hoe telo volana mba nanovanao ve ka natonganao nandroso amin'ny tsara no ny fiaraha-mianatra teto sa telo volana ny teo ihany ny teo maly tsy miova sa telo volana tsy nahitana vokatra ka dia maika aza sanatria ny nitotongana ny fiainantsika. Ny fandriko dia tsy mba ho izany anie satria ny tenin'andriamanitra zay narana rehefa eo ianao ka mianatra dia matetika manova antsika mandrakariva ny baiboly ka ny irariana dia izao hoe mba ho tanteraka amintsika anie zany fanovan'ny baiboly zany a ka mba hisy vokatra rehefa tapitra ity telo volana ity. Androany mantsy zany ny famaranana azy ity ary dia manasantsika hakatoerana amin'izany famaranana ny loha hevitra ho an'ny zatovo izany. Olombitsy tsy mahateo ty zay ny lohatenitsika tsy haiko hoe inona indray aloha zany zao no azonao raisina avy hatrany amin'izany lohateny zany. Olombitsy tsy mahateo ty nahoana ny tsy hoe olona marobe tsy mahateo ty fa nahoana ny hoe olombitsy tsy mahateo ty satria izay mihitsy any ao amin'ny baiboly. Ireo olombitsy mety hanehoanan'ireo apôstôly zany ohatra izay anisan'ny vitsy kanefa tsy tian'ny olona kanefa ireo apôstôly ireo dia nanao izay ahasoa ny olona ary raha mbola hitarintsika ihany ilay vitsy dia izao Jesosy rery olona tokana niezaka anasoa ary indrindra amonjy ny olona fa olona anankiray tsy tian'ny olona ary ny olona mihitsy no nyteny hoe omboy vonoy ataovy eo amin'ny azy fijaliana dia fantatsika tsara ny tantara. Dia rehefa nandeha teny moa zany ny tantara dia ireo apôstôly olombitsy mbola tsy mahateo tian'ny olona ihany alan'ny olona ihany zany hoe rehefa misy zany a ny tsy fitiavan'ny olona dia ara-baiboly zany aza marary aina amin'izany ianao fa ara-baiboly zany ndray mantsika reo misy tsy teantsika dia eo tsika dia malahelo eo tsika fa ara-baiboly zany. Zao ny zavatra misy tamin'ny andron'ny Paoly a asan'ny apôstôly toko 5 asan'ny apôstôly toko 7 andiny 1 sy 12 no andiny fototra ny amin'ny loha hevitrsika. Asan'ny apôstôly toko 7 andiny 1 sy ny 12 dia zao ny voalaza. Ary ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro ka dia ny mosara sy ny fiaronakanjo teny aminy no nentina atao amin'ny marary dia sitrana ny aretina ary nivoaka ny fanahy ratsy. Zay zany tantaran'i Paoly. Paoly ilay olona nieritreretina hoe tsinitsinina mpanota mpanenjika ny kristianina kanefa na izany aza dia zao ny zavatra nisy. Ny tanan'i Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro. Ny mosoarany sy ny akanjony no nentina nanasitrana ary nanala devoly. Zany zavatra nisy. Kanefa i Paoly dia anisan'ny olona be mpankala indrindra. Fa na misy mankahala izy na tsy misy mankahala dia zao nanaiky ho ampiasain'Andriamanitra. Ny momba azy rehetra ny tanany manasitrana, ny fitaovana teny aminy nentina nanasitrana. Ilay fisaletsaina hoe mosoara manasitrana. Ny akanjo anaovan'i Paoly zany raha vao mipetraka eo ka mikasika an'iny ianao dia afaka ny ho sitrana ihany koa. Na omeny anao iny akanjo iny kasihanao dia ho sitrana ianao. Zany hoe ohatrany hoe nihoatra noho tamin'ny andron'i Jesosy mihitsy aza ny nataon'i Paoly. Kanefa bebity ve Paoly? Bebity ve izy? Tsia! Tafeditra ao anatin'ilay olombitsy tsy mahateo ty izy. Noho izany, ny afatra ao antsika zatovy dia izao. Tsy voatery ho faly aminao ny olona. Tsy voatery ho faly aminao mandrakariva ny olona aza manantena an'izany. Manao mety ianao tsy faly ny olona. Manao tsy mety ianao vao mety tsy faly ny olona. Ankoatran'izay,
isy mandrakariva ny olona tianao ihany ko de zay jerena eo akaikiny io nefa de misy ihany ko ny olona zay mankahalanao ary io zao tsy lavitra be tsy hoe le mpankahalanao any amorotsiraka any fa mety eo akaika eo ihany mety mpiara-mianatra io mety mpiara-mivavaka io mety ao an-trano io mety namana io ireny ihany lay tsy tia sy mankahalanao kanefa ny zavatra misy koa de ty manajanao ny olona raha vao mahita anao fotsiny vao matazana anao fotsiny ny olona sasandraindray de tonga de manajanao izy zany rehetrarehetra zany misy sy mitranga eo amin'ny fiainantsika ka aza marary ena amin'izany sika fa mijoroa mandrakariva ho tanana ampiasain'Andriamanitra zay zany ny afatra ao antsika ary ny tanan'i Paoly nanaovan'Andriamanitra fahagagana mijoroa mandrakariva ho ampiasain'Andriamanitra ary ianao isaky ny ampiasain'Andriamanitra de me mankahalanao ny olona ara-baiboly zany hoe raha misy mankahalanao zany nefa ianao manao zavatra tsara de tena izy zay le zavatra ataonao tena izy zay le zavatra ataonao tena araky ny soratra masina zay le zavatra ataonao a normal zany fa ianao manao zavatra anankiray ohatrany tsy misy mankahala mihitsy ohatrany tsy misy manakiana mihitsy ohatrany mandeha ho azy de hoy aho hoe mijanona kely aloha fa mety misy zavatra tsy milamina fa matetika ny zavatra tsara de misy mandrakariva mifankalana sy mety hoe fingapingana isan-karazana ka aza marary aina aza marary fo amin'izany fa toy ny nahazo an' Jesosy toy ny nahazo an'ireo apôstôly olombitsy zay tsy tian'ny olona zany mahazo anao zany amin'ny ankapobeny ary de zay indray ny famitinana ny tilo hevitra fahatelo ambin'ny folo ty de mirary antsika hoe ijoro mandrakariva tahaka ny Paoly ka na manao ahoana na manao ahoana toetra antsika na manao ahoana na manao ahoana lasa antsika de vonina hanao zava-mahagaga ao amin'ny fiainantsika Andriamanitra ary ampiasa antsika izy de ho fanehoana fahagagana amin'ny fiainantsika ny mosaran'i Paoly nanaovana fahagagana ny akanjon'i Paoly nanaovana fahagagana nitondra soa nasitrana olona namoaka devoly irariko ianao koa ny fisinao na ny ampianarana na am-piangonana naiza de ho fitahina ianao kanefa eo amin'ny mahafitahinanao zay de ankalain'ny olona ianao fa mandrosoa mandrakariva mandrapiresaka indray ary zatovy namako ho amin'ny manaraka indray filomatoko Isibakule tungamina bahirutsaka awatubiza Kristi ewaru kutemajusu bahiagisi awajesitu Kombandiana yanawani Niyelina tihaitafi Faintu Kristi Bumbana Kapiteniza Simbaresiza Mandamafinu Manulonana Fapavaluku Niyanjaiza Zandimisika Tuamitura Yanjivutia Nibawile Kombandeana Yanawani Niyerinautilhaitafi Faintu Kristi Bumbana Kapiteniza Simbaresiza Asakenchaka Natekenyana Fapanzinura Nifarebiza Enisabacha Famaranija Enitenina Jamanija Kombandeana Yanawani Niyerinautilhaitafi Faintu Kristi Bumbana Kapiteniza Simbaresiza Akumarube Numuazuna Zayanakire Ani Kristiza Renyubatusu Navakautu
fa miaravantsika tsirairay avy nahatratra ny sabata mirary hoe sabata ndraisantsika fanasitranana avy amin'Andriamanitra ka ahitantsika fifaliana amin'ny fiarahana amindray ane ity sabata ity arabaina isika tsirairay avy satria tonga amin'ny fiafaran'ny telo volana voalohany sahady indray satria dia niaraka nianatra ny lohahevitra fatelo ambin'ny folo isika tanora zokiny tahaka an'ireo kilasy rehetra teo aloha ary tao anatin'ity lohahevin-dehibe manao hoe niafatry ny boky ny Hebreo ity dia nahazo harena be dehibe isika ho fitahiana handeha hifikirana izy ireny handeha tazoma mariaina ny isan'andro isan'andro mba ho azontsika tokoa ny tena valiny ngeza be rehefa tonga any amin'ny fiafaran'ny azakazaka isika dia eo anatrehany Kristy. Ny lohahevitra fatelo ambin'ny folo dia ilainanao hoe aoka haritra ny fitiavana ny rahalahy. Ny toko sy anjininy fototra toko fototra mihitsy moa zany izay niorenan'ity lohahevitra ity dia ny toko farany ao am-boky ny Hebreo dia ny toko fatelo ambin'ny folo ary ao anatin'io toko io no nangalan'ny tsirairay avy tsy anjery andininy anankiray ho atao fitadidy dia andao ary averiny marina fa tokony ho ny telo ambin'ny folo no averintsika amin'ity androany ity fa amin'izao fiarahana mamerina izao aloha andeha ilay tsy anjery anankiray ho amin'ity lohahevitra fatelo ambin'ny folo izay nosafidianao no safidiko tao amin'ny Hebreo toko fatelo ambin'ny folo no averina dia andeha aloha samy anao ny azy. Niary aoka haritra ny fitiavana ny rahalahy rehefa niaraka nianatra isika tanatin'izay herinandro izay dia samy nahatsapa fa hoe ity Hebreo toko fatelo ambin'ny folo ity tokoa no mirakitra ny teny fananarana farany izay nataon'i Paoly ary ny tena votoatiny dia hoe aoka haritra ny fitiavana ny rahalahy. Nambarany tao anatin'ny boky ny Hebreo manontolo tao anatin'ny epistily ho an'ny Hebreo ary ho antsika ihany koa ny mampianakavo ny mpanjakantsika ary piralahy zany zasenao piralahy daholo isika rehetra mpanaradian'i Kristy ary Kristy tokoa ary le nanaiky ho rahalahintsika satria araka ny lazain'ny Hebreo toko faharoa andiny fa raika ambin'ny folo izay efa nianarantsika tany aloha tany dia tsy mahamenatra ny Kristy ny anao an'ireo isika zany hoe rahalahy ka zasenao zany dia natsony Paoly tao anatin'ity lesona fatelo ambin'ny folo ity mba hitoetra amin'ny fitiavana ny rahalahy satria Jesosy ary nitoetra amin'ny fitiavana antsika na manahoana isika na inona efa fahakiviana tokony ho nataontsika nasetritsika ny fitiavana dia izy tiantsika mandrakariva. Ao anatin'ny epistily soratana ho an'ny Hebreo sy ho antsika ihany koa dia voafoaka ny fitiavana ny rahalahy zany ny fifananarana fandrao isiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary nyresahana tao anatin'ny lesona hitantsika fa teboka maro no efa nyresahany tao anatin'izany no hoe fampiantranom-bahiny famangina sy fanohanana ny mpifatotra ireny ampahoriana ireny entsonantsika na tanterantsika an'izany ny fanomezana haja ny tokantrano ny fanalavirana ny fitiavam-bola ny fahatsiarovana sy ny fankatoavana ireo mpitarika ny fiangonana ary ny fitondranam-bavaka ny Paoly moa no resahany ao ny fitondrantsika ambavaka ireo mpitondra mpitarika atsika ka namorana misarotra dia niantso atsika Paoly tao anatin'ny lesona hoe andeha isika anatanteraka an'izany fifampiheverana fiaraha-mitondra ny fahoriana fanamevanana ny fahorian'ny hafa amin'ny alalan'ny fanohanana azy na ara-materialy io na ara-petsepo ary tao akoatrin'izay dia nampianatra ihany koa Paoly hoe andesika hitandrina ny amin'ny fampianarana hafahafa satria eo amin'ny fifampitondrana ao amin'ny fiangonana dia matetika misy ny alaim-panahy hitondra fampianarana hafa ka ny resaka moa izay nataon'i Paoly tao anatin'ity toko izay niarahantsika nianatra ity dia ny fiantsonan'ireo mpino mba hanaja sy hankatoa anaraka ny mpitondra azy ahatsiaro ny mpitondra azy tamin'ny lasa mihitsy niarany fa rehefa aveo izy dia nanome fanazavana momba ny fifandraisan'ny fampianaran-diso sy ny resaka hanina dia azontsika raisina tsara tadidiana fa tao anatin'ny lesona tsy miresaka ny amin'ny hanina madio sy maloto tsy akory i Paoly. Ny tena farany dia niantso antsika izy mba ho eo amin'ny Jesosy mandrakariva mba hanaraka an'i Jesosy ilay tombo sy mpanefa ny finoantsika ary nasainy ankolaka mihitsy ny ara mba hihevitra ny fahoriana treno toy ny famaizana mandalo ihany satria hitondra ny vokatry ny fahamarinana. Ny tena zava-dehibe ry tanora zokony namana dia ny fitoerantsika amin'ny fiarahana amin'ny Kristy ny fandraisantsika hoe fanomezana lehibe avy amin'Andriamanitra ho antsika Kristy ary ny fanomezana tsara indrindra azontsika raisina avy amin'ny raintsika avy any an-danitra hoy ny lesona dia ny fitiavana
ambony asehontsika amin'Andriamanitra sy ny fitiavana feo ny fandavan-tena ataontsika amin'ny hafa dia andeha izany no iainantsika isan'andro dia isitraka ny fitiavan'Andriamanitra isika ary ahita fifaliana amin'ny fanehoana fitiavana amin'ny hafa ka handray valopity na avy amin'ny hafa na avy amin'Andriamanitra ihany koa. Andriamanitra ne hitahirantsika tsirairay avy amin'ny finoana sy amin'ny fanarahana azy ka ho tojosoa amin'ny fiainana mandrakizay isika satria efa nandray ny fitiavan'Andriamanitra arak'izay nampitondraina tao anatin'ity boky ny Hebreo ity ary ho tonga amin'ny arrivé soma tsara rehefa vita ny azakazaka dia hiaraka amin'Andriamanitra mandritry ny arivo-taona eny mandritry ny mandrakizay any amin'ny fiainana mandrakizay. Kristiany anjaka taom-poko sy anjaka omponao isan'andro isan'andro. Mametraka ny mandram-piona ary mirary fiaraha-mianatra ahitana fitomboana amin'ny Kristy ho amin'ny manaraka ho amin'ny tsirairay samy dahin'Andriamanitra. Faly miarabantsika rehetra indray amin'izao sabata izao tonga amin'ny fotoana manokana izay hamerenana sy amtinana ny lesona fahatelo amby folo isika. Mialohan'izay nefa dia tiako ny mampatsiahy tsika tsirairay avy ny hanatonantsika ireo depôt na ireo izay ahitatsika ireo lesona sekoly sabata indray amin'ny telo volana faharoa mbola stary ianao koa dia manasanao hanatona ireny toeram-pivarotana ireny mba hanananao tombosoa manokana indray amin'izany lesona izany amin'iny telo volana faharoa iny izany. Ny androany dia hamarana ity telo volana voalohany ity sika amin'ny lesona fahatelo amby folo akasitratsika ireo mpandray anjara rehetra nandritra izay lesona roa amby folo lasa izay ary hamarana azy itsika amin'ity androany ity. Ny lohateny lesona amin'ity androany ity dia ny hoe aoka haharitra ny fitiavana ny rahalahy. Aoka haharitra ny fitiavana ny rahalahy. Teboka maromaro no hita ao anatin'izany. Ny tsanjery dia manao hoe aoka haharitra ny fitiavana ny rahalahy hitatsika amin'ny Hebreo toko fahatelo amby folo ny andininy voalohany. Ireo teboka maromaro hita ao anatin'ity lesona fahatelo amby folo ity dia ahitatsika ny tokony fampiatranom-bahiny, ny fanohanana ireo migadra na ireo mifatotra any amponja izany. Eo ihany koa ny fanomezana haja ny tokantrano ary ny fanalavirana ny fitiavam-bola eo amin'ny fiainana izany. Mila hajaina ihany koa araka ny ambaran'ny epistily ny Paoly eo amin'ny Hebreo ireo mpitarika fiangonana eny anivon'ny fiarahamonina ny firenena misy antsika ihany koa ny fitondrana mibavaka azy amin'ny asa izay nataony. Andeha isika hiditra amin'ny atsipiriany hamitina izany lesona izany. Mampianatra antsika i Paoly hazoto amin'ny fampiatranom-bahiny ary tsy ny mpianakavy ny finoana ihany no resahany eto fa eo ny hafa ihany koa. Zao ny voalaza amin'ny Hebreo toko faharoa amby folo ny andininy, Hebreo toko fahatelo amby folo azafady, Hebreo toko fahatelo amby folo andininy faharoa. Aza manadino ny fampiatranom-bahiny fa tamin'izany dia nampiatrano anjely ny sasany nefa tsy fantany. Miresaka momba ny asa izay nataony Abrahama tamin'ny fotoana izany asa izany ary maneho ny fitiavana izay nataony Jesosy Kristy taminao teto ambonin'ny tany ihany koa. Mety ametra-panontaniana maro isika ary be ny ady hevitra momba ity fampiatranom-bahiny ity satria ny contexte tamin'izany fotoana izany na ny fisehon-javatra tamin'izany sy amin'izao mety tsy mitovy fa ny torohevitra ho antsika dia ataovy izay azonao atao, ataovy izay fantatrao sy tokony ataonao amin'ny fampiatranom-bahiny satria adidy tokony atao eo anivon'ny fiarahamonina sy amin'ny maha olony lanitra, olony fanjakan'ny lanitra anao ary amin'ny maha olom-pirenenanao ihany koa. Maro ihany koa ireo tratran'ny fampahoriana ambarany ao amin'ny ty lesona ity, ireo izay mifatotra zany hoe ireo izay any amponja hanana adidy sy andraikitra amin'izy ireny itsika mba hampahery azy ary mba hanana ny fanantenana, mba hanana ny faherezana eo amin'ny fiainany. Misy izy ireny ny gadra noho ny nataony fa misy izy ireny mety endrik'olona maro samihafa fa ianao isika eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fiangonana dia asaina ifanohana, ifanampy mba fampaherezana ireny namantsika ireny.
zao ny voalazany Hebreo toko 7:17 sarovo izay mifatotra ho toy ny miara mifantotra amin'ny ianareo ary izay ampahoriana satria mbola eo amin'ny tena koa ianareo. Ireo toetra tokony hananareo dia tafiditra ao anatin'ny asa fanompona evonivon'ny fiarahamonina izay takina hanana ny kristianina ankehitriny. Mampahery anao ary mampirisika anao hanatanteraka ireo adidy sy andraikitra miandry anao. Averiko foana hoe maro ny mety ady hevitra isika amin'ny resaka fiampiatranom-bahiny fa anjaranao anjarako ny mandinika ny toezava-misy any aminao any ahafahanao manatanteraka izay tokony hatao amin'izany. Mampita hafatra ho an'ny mpamaky ihany ny apôstôly Paoly ao amin'ity bokyny Hebreo ity sy ny toko famaranana azy ity fa olana atrehin'ny fiarahamonina tamin'izany ary atrehin'ny fiarahamonina ankehitriny ny fanaovana tsinotsinona ny tokantrano ny amin'ny fitsangajangana izany. Fitaovana mahomby ampiasain'ny satana io fitsangajangana io ary ankehitriny dia tokantrano maro, vahoaka maro, ankizo maro no miaina ao anatin'ny gidim-po noho ny tsy fanajana izany tokantrano izany. Zao no ambaran'ny Hebreo toko 7:17 aoka hanakaja amin'ny olona ny fanambadiana ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia ho helohin'Andriamanitra. Ry avana malala mametraka izany ny tenin'Andriamanitra ary tsy ho afabela amin'izany ireo manatanteraka izany toetra ratsy izany. Eo ihany koa ny fitiavam-bola izay maneho fitiavatena ary mahatonga fahotana maro be amin'izao andro iainantsika izao. Ambaran'ny soratra masina fa ny fitiavam-bola dia fototry ny ratsy rehetra. Izao no ambarany amin'ny Timoty 1:9-10. Timoty 1:9-10 fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra koa ny sasany izay fatrapitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelobe. Ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Any amin'ny Matio izy dia miteny manao hoe katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Aoka ho ataontsika lara-pahamehana eo amin'ny fiainantsika ny fikatsahana ny Kristy. Fa raha ny vola no ataontsika lara-pahamehana dia mitarika atsika ho any amin'ny fahasombana izany fotokevitra iray izany. Ny Hebreo toko 7:15 dia zao no ambarany. Aoka so amin'ny fitiavam-bola ny toe-sainareo fa mianina amin'izay anananareo fa tsy andahoanao mihitsy na foianao akory Jehova. Rehefa mametraka ny fiainantsika amin'ny Jehova itsika tsy handao atsika izy. Rehefa matoky azy tsika tsy handao atsika izy. Ary tsy hanana eritreritra akory fa izay anananao, izay omeny anao dia ifalio ary raiso amin'ny mpitiavana izany hanananao ny atao hoe fiadanam-po ihany koa. Zao no ambaran'ny Salamo 20:1-9. Salamo 20:1-9. Jehova no miandany amiko ka tsy hatahotra aho. Inona no azon'ny olona tao amiko? Rehefa Jehova no miandany aminao, ny angatahany sy iriny aminao dia hahaizanao mametraka izany fiainana zany eo aminy. Mba tsy hitoky amin'ny tena, tsy handeha amin'ny herin'ny tena ka hahatonga ireo fahaverezana sy fahasombana maro eo amin'ny fiainanao noho izany fitiavam-bola izany. Ambaran'ny soratra masina fa tsy ho afabela eo anatrehan'Andriamanitra ireo diso tafalasaka ao anatin'izany atao hoe fitiavam-bola izany. Ireo tafalasaka ao anatin'izany atao hoe fijangajangana izany ary mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany izany rehetra izany. Andriamanitra dia tiahy, Andriamanitra tianao ary te hametraka zavatra tsara eo amin'ny fiainanao izy fa na ianao manaiky na ianao tsy manaiky izay no mahatonga ny olana mety misy eo anivon'ny fiainantsika amin'ny maha-kristianina izany. Hitantsika ao anatin'ity afatra tato anatin'ity lesona 7 ity ny tokony hanajana ireo mpitondra. Ao ireo mpitondra izay mety efa tamin'ny lasa izany ary nitory ny tenin'Andriamanitra taminao, nitory ny tenin'Andriamanitra tamintsika mila fanajana izy ireny. Ao ireo mpitondra anao, mpitondra ara-pivavahana ankehitriny mila fanajana avy aminao izy ireny. Ao ireo mpitondra fanjakana eny anivon'ny fiarahamonina dia ilaina ny fanajana azy ireny. Zao ny voalazany Hebreo toko 7:17. Hebreo toko 7:17.
manekeny mpitondra anareo ka manoava azy fa izy miambina ny fanahy anareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola hampamoahina mba hanaovany izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetona fa tsy asoanareo izany. Ny tsy fanazanany mpitandrina ny tsy fanazanany mpitarika dia mahatonga fisetona ho azy eo amin'ny asa zay ataony ka ny hafarany dia tsy hahalavorary ireo adidy sy andraikitra napetraka aminy manoloananao izany. Ambarany anefany fa ilaina ihany koa ny mpitondra hanana modely tsara ary ho tahaka an Jesosy Kristy. Zao ny voalaza ao amin'ny Hebreo 4:19. Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ny mpitondra dia tokony hametraka ny toerany amin'ny mahampitondra azy, amin'ny mahampitantana azy, amin'ny mahampitarika azy. Mpiandriondry izy ireo eo anivon'ny fiangonana ary tokony hametraka ny tombambidiny manoloana ireo izay manatanteraka ny fanompona eny anivon'ny fiangonana izany. Ary mpiambina ny fanahy araka ny voalazan'ny soratra masina dia mpiandry ny fanahy ihany koa izy ireny, mpiandry atsika izy ireny, mpikolokolo ara-panahy atsika izy ireny ary homendrika aza amin'izany fanompona sy homendrika aza amin'izany fanajana avy aminao izany. Riavana malala, raha fitinina dia ny fisiany fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entina dia miteraka fahombiazana lehibe eo anivon'ny asa zay atao. Raha eo anivon'ny fiangonana isika dia ifanometanana ny mpitondra sy ny entina ka ho fahombiazana eo amin'ny asa fitorinany filazantsara maneran-tany no hitantsika amin'izany fitovizany ny tadin-dokanga sy ny fomba fijery eo anivon'ny entina sy ny mpitarika izany. Raha eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena ihany koa dia ilaina izay fanohanana eo amin'ny mpitarika sy ny entina izany satria dia ho fahombiazana lehibe no hita manoloana izay fifanohanana izay. Noho izany takina hanana toetra tsara, toetra mendrika tahaka ny toetran'ny Kristy ny mpitondra rehetra na eo anivon'ny fiangonana izany na eo anivon'ny fiarahamonina. Ny tsy fitoerana amin'ny Kristy dia mahatonga ny olona hiahanahana ka tsy hahalala intsony zavatra tokony ataony na koa hoe tsy fantany izay inony. Ambarany hafatra ary fa natany aloha ankehitriny rehefa tsy hay ny mamatatra ny fototry ny hevitra resaka momba ny sakafo na hanina zay resahana ao anatin'ny lesona dia mety hahatonga savorovoro ady hevitra maro izany ary efa nandalo ireo razambentsika nandavo ireo razambentsika teo aloha izany rehetra izany. Dia ambaran'ny apôstôly Paoly ihany eo amin'ny Kortianina voalohany dia zao no ambarany: fa ny hanina tsy hampaninona antsika amin'Andriamanitra fa na dia tsy homana aza isika dia tsy maty antoka ary na dia homana kosa aza isika dia tsy mahazo tombony. Resaka sakafo na resaka hanina zay mety mampisavorovoro ny fomba fisainana, mampisavorovoro ny fomba fijery ka mahatonga fampianarana hafahafa, fampianarana samihafa ka ahatonga ny finoanao tsy hiorina miorenao amin'i Jesosy Kristy fa izy rery ihany no vato fasika zay hametraka sy hampitombona anao maro toerana eo amin'ny fanarahana azy sy ny fanaovana ny sitrapony. Zao no ambaran'i Jesosy ao amin'ny Jaona 4:7-8. Hoy izy taminy: ny hanitro dia manao ny sitrapony zay naniraka ahy sy ny mahavita ny asany. Ny hanitro dia ny manao ny sitrapony zay naniraka ahy sy ny mahavita ny asany. Iza no naniraka azy? Andriamanitra naniraka azy teto amin'ity tany ity ary izay no adidy sy andraikitra ngeza be. Zay no ambarany fa hanina tahaka ny hoe sakafo kanefa raha miresaka hoe ny hanitro dia zany hoe tsy manana hafa-tsy zay ihany izy dia ny anao ny sitrapony zay naniraka azy sy ny mahavita ny asany. Aoka isika iorina amin'ny Kristy ravana malala satria ao aminy feno ny fahasoavana ary raha tafahorinao isika dia afaka hisedra ireo tafio-drivotra maro samihafa, ireo mety ho fampianaran-diso zay mety hampitambolombolonanao eo amin'ny fiainana sy hampitombona anao amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Zao ny voalazan'ny Hebreo 12:2
mijery an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra mba hahazahoany ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia fa mipetraka eo amin'ny akavana ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Maro ny fahazaran-drasy izay mahazo ny vahoaka kristianina ankehitriny. Mety sarotra sy mafy ny miala amin'ireny toetra rasy ireny, saingy rehefa miorina sy mipetraka ao amin'i Jesosy isika dia vita ny mandresy ireny toetra rasy ireny. Tsy maintsy miaritra ny mafy tahaka ny aretan'i Jesosy isika, ary tsy maintsy manaraka ireo dia tongotra izay nataony tamin'izany fotoana izany. Jaona 4:7-8 dia zao nambarany. Izany teny izany hoe fa nilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izaho, efa naharesy izao tontolo izao. Nisafidy hatrany niaraka tamin'Andriamanitra Jesosy. Ary ohatra amin'ireny ihany koa ny fiainan'i Mosesy, izay nanana toerana tsara tao adapan'ny Farao, saingy tsy tiany izany satria maro ireo fahotana izay iainany ao anatin'izany lapa izany. Aleo nisafidy niaritra fahoriana niaraka tamin'ny zanak'Israely. Izany fahoriana izany anefany dia maneho fa niaritra ny fahoriana Kristy, ka toy izany ihany koa no nianarany Mosesy sahady izany fahoriana niaraka tamin'ny zanak'Israely izany. Lampasoa no niainana sy nitoeran'i Jesosy Kristy tany an-danitra, fa noho ny fitiavany ahy sy noho ny fitiavany anao dia nidina teto an-tany izy mba hanavotra ahy, hanavotra anao ihany koa. Ravana malala ny tsy anjerintsika dia manao aoka haritra amin'ny fitiavana ny rahalahy. Hebreo 7:1. Aoka haharitra ny fitiavana ny rahalahy. Faniriko izany fitiavana izany izay tahaka ny itiavan'ny Kristy anao, hitiavanao ny hafa dia hiorina mandrakariva amin'ny fanarahanao sy fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny lesona tamin'ity lesona 7 ity dia mirary ny fitahian'ny Tompo ho anao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao zay no ny fotoana nomenao anay, nafahanay, namarana indray izao lesona 7 izao. Engane ny fitiavanao ao anatinay mandrakariva, ary hampiroborobo ny fanompona sy ny fanarahana ary ny fanaovana ny sitraponao. Misaotra Tompo. Amen. Zao sika dia tonga amin'ny fotoana manokana zay hiarahana manaty ny fanatin'ny Sekoly Sabata amin'izao maraina izao. Zaorantsika Andriamanitra nahafahantsika niatrika izay fotoana manokana teo anivon'ny Sekoly Sabata izay. Vita ny lesona nandritra ny anarantsika nandritra ny 3 volana dia hiomana indray tsika manomboka amin'ny herinandro hiditra amin'ny lesona vaovao amin'ny 3 volana faharoa iny. Iara hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao noho ny fotoana izay nomenao anay, nahafahanay nianatra sy nandinika ny teninao teto. Mamondrafo aminay Tompo ary mamelany elokay. Mangataka mandrakariva ny fanatrehanao amin'ny fotoana rehetra izay mbola ho tanterahana ary ho voninahitra ny anaranao rery ihany an'izany. Tononay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana malala manentana anao amin'ny folo sy fefany ny fanompam-pivavahana izay iarahana amin'ny departementan'ny fanabeazana mirary sabata mahafinaritra ho antsika tsirairay avy any amin'ny toerana rehetra izay ahitanao izao fanompoana manokana izao. Tahinao mandrakariva ny Tompo. Amen.
miarabantsika rehetra indray a any tokantrano any na tratra n'izao sabata mahafinaritra maraina zao indray fandarana farany miarantsika amin'ny loha hevitra lehibe izay nentin'ny departementan'ny fahasalamana sy ny fahalalana onina mahakasika ny toerana tanany fahasalamana amin'izao andro farany izao, toerana izay manokana tsy araky ny fiheverany maro hoe raha vao resaka fahasalamana dia fitsaboana marina fa ao anatin'ny daholo izany rehetra izany, fa manana toerana manokana eo amin'ny ara-panahy ny sehatra ny fikarakarana fahasalamana amin'izao larina misy antsika izao. Tsy aivina eto am-pamaranana fa mandeha diantsika ary mbola mitohy izany diantsika izany ho any amin'ilay kanalan'ny lanitra. Atao anatin'izao amelabelarina izao dia nataoko sarisary hoe mandeha ao anatina fiaramanidina isika rehetra, fiaramanidina izay manokana misy ambulance izay manao fitiliana mijery ny tsy fahasalamana rehetra ary ny mpanamory lehibe moa izany dia tsy iza fa ilay Jesosy Kristy dokotera lehibe. Tsy aivana hatrany fa miaina ao anatin'ny andro fanombohan-kase isika, na tenainay fa ny fanahy masina hoe ny asa atao am-pontsika tsiray avy nampahafantatra nandresy lahatra ny amin'ny dikany atao hoe fanombohan-kase, vaninandro fanombohan-kase izay andro misy antsika amin'ny ora izao tenenana izao, ka averina etona fa misy fanambarana ao anaty boky kristianina anankiray fa ireo izay mandray ny fanombohan-kasen'Andriamanitra velona sy ho arovana mandritra ny andro fahoriana, izay andro fahoriana io izany dia vaninandro aorianan'ity andro eny antsika ity dia ilay andro fanombohan-kase izao dia tsy maintsy mitaratra ny endry Kristy. Izay izany mamaika ny izao hafatra sy famelabelarana izao. Ny fanombohan-kase tsy aivina dia mira famerenana ny endry Kristy eo amin'ny vahoakany. Izany hoe ireo olona mitaratra ny endry Kristy mino fa manana kisarisary anatin'ny saintsika ihany isika hoe ohatrany ahoana moa raha miteny hoe endry Kristy dia efa misy sary mipetraka anatin'ny saintsika hoe ny endry Kristy dia tahaka izao manao akanjo sy ny sisa sy ny sisa, ka isika tsiray avy izany kristianina dia tokony haneho ny endry Kristy amin'izao andro farany izao, handray ny tombo-kase ny dikan'izay, izany hoe mira fanamasinana ary io dia asa ataon'i Jesosy amin'ny fitoerana masina indrindra amin'izao fotoana izao. Tsy aivina izany fa misy toe-javatra mampalahelo nefa miseho mahatonga ny kristianina tsy handray ilay endry Kristy na ilay handray ilay tombo-kase dia satria eo amin'ny saina no ametrahan'Andriamanitra ilay tombo-kase, izany hoe ny saina no miankohaka amin'Andriamanitra, manaiky an'Andriamanitra, ary izany dia amin'ilay hoe faritra ivotoerana lehibe anankiray amin'ny atotoantsika hitantsika amin'ny sary eo dia ilay hoe lobe frontale, ary izy io dia tsetsina toy ireo canal misy eto amin'ny Tanariva rehefa fahavaratra dia rehefa avy ny orana dia tsetsina tsy mikorina ny rano ary izany ny zavatra toe-javatra misy izany rehefa nataony tompony ambulance avion ambulance izany fiaramanidina ambulance ny fitiliana tamin'ny scanner dia tsetsina ny lobe frontale ka mahazo vanina mirehitra menamena ilay système limbika amin'ny atotoantsika noho ilay style de vie, fomba fiainana mandika izany lalan'ny fahasalamana izay napetrak'Andriamanitra, dia izany daholo ny zavatra hita teo amin'ny fitilianan'ireo mpandeha ho any amin'ilay kananan'ny lanitra. Ny lobe frontale dia tsy aivina fa ao ny fitoeran'ilay ny zava-panahy, io izany rehefa activé io lobe frontale io ataontsika voambolana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro eo amin'ny teknôlôjia, dia io izany no ahatonga antsika ho tia ny zava-panahy, mahatonga antsika zoto manatrika ny fotoam-bavaka rehetra any amin'ny fiangonana, mazoto antsika hianatra ny tenin'Andriamanitra, mampazoto antsika hamonjy olona amin'ny zavatsarotra mahazo anazy sy ny sisa sy ny sisa. Ilay système limbika kosa dia efa voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra fa ireo no fohibe ny saim-biby, ny filany nofa, mahatonga antsika tia fafinaretana, ambiance filinina ao izy ny fitenenana, ary rehefa tsy ahitana ny io ambiance sy filinina io ny any am-piangonana dia malaina ny kristianina manatrika ny fotoam-bavaka rehetrarehetra ireny. Ka ny hafatra ny anjely fahatelo ary dia voarakitra ao anatin'ny apokalipsy 4:12 hitantsika amin'ny 9-10 dia mampirisika ny olona hanao safidy tsara, handray ny fahamarinan'Andriamanitra, ny fanamarinana amin'ny finoana, ny handray ny momba ny fahamarinany amin'ny sabata izay hita amin'ny apokalipsy 4:12 izany, ka ny zavatra hita fa hoe marary ary mamo
izao tontolo zao doto ilay lobe frontal de tsy afaka manao le safidy tsara izao tontolo zao. Ka izay zany no asan'ny lalàna valo ny fahasalamana izay ahitany saina etoana ihany hoe ny rivotra madio, ny fisotroana rano madio ny fisefoana ny rivotra madio zany fifoana rivotra madio ny fisotroana rano madio ny fihinanana sakafo mifototra amin'ny zava-maniry zay hita amin'ny Genesis toko voalohany 7:20 izany zay asalama ilay atodoha foana io zany amin'ilay lobe frontal io ny fampiasam-batana, ny fialan-tsasatra efa hitantsika teo fandarana teo aloha izany. Zay zany le atao hoe fanavaozana ara-pahasalamana ka izy io zany de manampy ny olona amerina le saina ho salama ahafahany manao safidy tsara. Ny boky kristianina anankiray de manamafy fa arakaraky ny anakekezantsika ny farany ny andro farany zany no tokony hanomezantsika lanja bebe koatrany ireo lalàna valo ny fahasalamana ireo, zany hoe le fanavaozana ara-pahasalamana zay anome tanjaka amerina ny laony ilay lobe frontal ahatonga antsika ho tia ny zava-panahy handray ny tombo-kasen'Andriamanitra amerina ny endrikitsika ny endri Kristy eo amintsika tsirairay avy ary tokony anambara izany amin'ny fahefana bebe koa izao sy anao. Ary voalaza ihany koa amin'ny boky kristianina anankiray manamarina fa io fanavaozana ara-pahasalamana io zany de singa fototra any manomana izao tontolo zao ho amin'ny fitsenana any Kristy zay ho avy tsy ho ela ety an-tany. Ary zany de hita amin'ny boky kristiana hitantsika io moa zany hoe conseil pour la nutrition izany. Tafiditra ao anatin'izany ny fomba fitafy ao anatin'ny fanavaozana ara-pahasalamana io. Voalaza ihany koa mampalahelo fa misy olona ao amin'ny fiangonana zay tsy miova fozy izy ao anatin'ny boky kristianina anankiray ka tsy kambana ao amin'ny fivavahana mafana sy mahery ka ny tsirairay no tsy maintsy manao ny asa, tsy maintsy mampitombo ny fivavahana ary mampihena ny firesahana. Tsy maintsy ampianarina ny olona mba tsy hianina amin'ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra zay tsy misy fanahy sady tsy misy hery. Voalaza tony ihany ao anatin'ny boky kristiana ilay ny tena fifoazana marina io ihany fa ny ao anatin'ny fiangonana no tena tokony atahorana noho izay any ivelany satria misy ny fanoheranao tsy manaiky an'io fampiarana n'io lalàna ny valo ny fahasalamana io fanavaozana fahasalamana io ka lehibe kosa izy noho izay atao izao tontolo zao mantsy ny sakana avy amin'ny fiangonana zay tsy ambiazana sy tsy ananana hery ka tsy maintsy mihoatra noho izay ataony sokajin'olo-kafa no ataon'ireo izay mitonona ho mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny finoana an' Jesosy eo amin'ny fanehoana taratra sy fanomezam-boninahitra ny hevitra hijoroany amin'ny alalan'ny fiainana feno firindrana sy ohatra ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ary ny hery miasa mangina avy aminy zany hoe fampiarana anisan'izay zany io lalàna valo ny fahasalamana io zany no hita ao anatin'ny boky ny hoe tena fifoazana marina io. Ny fanontaniana mipetraka ary atao mpamaraparana de zao mila fanavaozana ara-pahasalamana ve isika mpiasa ny fahasalamana na isika kristiana raha izay ny toe-javatra iainana zay misy amin'izao andro farany zao. Mila ny fanavaozana ara-pahasalamana iainana ve tsika lay lalàna valo ny fahasalamana izao sy anao de mamaly ny boky ny apokalipsy toko 10:17 mamaly izao sy anao hoe manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manana zava-mahory kanjo tsy fantatrao fa ianao no lay ory izao lay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka de manoro hevitra anao lay mpitsabo lehibe le mpanamory zay nitondra zao fiaramanidina zao hatramin'izay hoe hividy aminy volamena voadio tamin'ny afo izao sy anao mba hanan-karena izao sy anao ary fitafiana fotsy ho tafiako mba tsy hisehoan'ny henatro noho ny fitanjahana ary ody maso ahosotro ny masoko mba ahiratako. Amin'ny apokalipsy toko 10:17 izany ny boky kristianina anankiray dia milaza fa ny ody maso dia tsilosaina sy fahasoavana izay ahatonga asy ianao ho afaka manavaka ny tsara sy ny ratsy hamantatra ny fahotana amin'ny endriny miafina rehetra. Kristy no manana ireo fahasoavana rehetra ireo ary mbola mamerina izy hoe mifidiana amiko. Tena natao ho any zanak'Andriamanitra amin'izao andro farany izao ny fanavaozana ara-pahasalamana, ireo fampiarana ireo lalàna valo ny fahasalamana dia ny rivotra madio, ny sakafo ara-pahasalamana, ny fialan-tsasatra, ny rano fisotro madio, ny fampiasam-batana, ny fatokinan'Andriamanitra natao ho asa ianao zany. Ka amin'ity maraina ity dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe hanaiky hividy izany ve amin'i Jesosy izao sy ianao
ary tsy amin'ny vola mankarena fa amin'ny fanolora tena tanteraka fanaovana sorona ny tena ary ny fanafoanana ny izao no tanterahantsika izany. Rehefa malala ry kristianina malala mitsangana mbaravarany Jesosy androany mandondona ao am-poko ao manasa antsika ny atokantrano any mba ho samy tolona mbavaka ny anokafantsika ny fotsika handray zany ody maso atolotra Jesosy ho asainao zany. Ary rehefa izay dia amin'izao sisy zao dia samy teny tsaray hoe andeha aho andeha hitory ny afatry ny anjely telo amin'izao tontolo izao izay fiantsonana farany tamin'ny diantsika zao sady farany izay niarahantsika tamin'izay fotoana lavalava izay. Ny tompony ampitoetra antsika zany afatra izany andresy lahatra itsika fa ny tenanay dia fitaovana fotsiny ihany ny tona izany afatra rehetrrehetra izany izay tsy voalaza teto no ny afoezan'ny fotoana dia izy ilay dokotera lehibe tompony fahefana sy ny falana rehetra no ameny ny banga rehetra andresy lahatra antsika rehetra ary anoana sy anampiery antsika mba andraisantsika fanapahan-kevitra anafonan'izao ka mba hiainantsika reny lalàna valin'ny fahasalamana ireny mba hananantsika ilay tanjaky ny lay atidoha lay fantsona lehibe dia le lobe frontal le ivotoeran'ny zava-panahy ka andraisantsika ilay tombo-kasen'Andriamanitra ahazoantsika mitsenan Jesosy izay vao avy tsy hoela ambonahitra dia ny voninahitra an'Andriamanitra rery ihany dia misaotra antsika rehetra naharitra hatramin'ny farany. Amen.